dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ravana tratra ity andro anio ity. Tsy olon'olom-pony ianao fa tena olona miavaka mihitsy, olona manana ny maizy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no lohatenin'izao fampizarana ataontsika androany izao ravana dia azadino ny mba mizary izany koa ho an'ireo namanao mampahery azy ireo ihany koa. Raha mizaka ny zorom-pirenen'ny fanjakan'ny lanitra ianao ravana dia adidin'ny fanjakan'ny lanitra ny miaro anao, naiza naiza firenena hipetrahanao na hivelomanao na iainanao. Raisitsika fotsiny hoe raha atao hoe teratany frantsay ianao zao, izay navita soa na navita natao hoe retirety azy ianao ka na mipetraka eto Frantsa ianao na ny Madagasikara na ny Afrika naiza naiza, tsisy afaka manala izany zoanao rehetrarehetra zany amin'ny maha teratany frantsay ianao. Tsisy afa amin'izany koa ravana ny maha zanak'Andriamanitra anao, naiza naiza misy anao dia zao adidin'ny fanjakan'ny lanitra ny miaro anao, ny mamelona anao, ary tsy misy afaka manala izany zoanao izany mandra-pahafatinao mandrakizay. Dia mahafinaritra be ravana ny ilazan'ny Petera anazy izany mahazanak'Andriamanitra tsika izany. Hitantsika izany eo amin'ny Petera voalohany toko faharoa ary eo amin'ny 9:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Tsy vitany hoe teratany ny fanjakan'ny lanitra ianao na hoe olona ambony fotsiny ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany ry havana, fa tena hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, taranaka voafidy, firenena masina ho an'Andriamanitra ianao. Tena mahagaga izany asa ratsapanao ry havana ny alehibehan'izany hoe toeram-boninahitra mahazanak'Andriamanitra anao izany. Andao nge jerevantsika ao amin'ny bokin'i Isaia toko fa 7 hoe ka ny 9 fa 7 hoe izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra: nahoana no miteny ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Tena itsika tsiraray mihitsy izany matetika dia ohatran'ny hoe sarotra amintsika ny mino sy matoky ary tena mametraka ny fotsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, ohatran'ny hoe tsy matoky ny herin'Andriamanitra lehibe tsika mba hoe mahavariana izany teny izany nahoana ianao no miteny hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Eritrereto tsara izany raha ataontsika hoe misy mpanota anankiray, mpijangajanga, mpanompo sampy, mpamon'olona, dia mieritreritra ve ianao fa hoe ho afabely ianao mampamon'olona anao na mpandajadraha anao na tsy afabela ny olona satria hitan'Andriamanitra daholo ny ratsy nataony. Raha misy olona anankiray manao ratsy dia tena fantatra hoe tsy afabela ny olona mpanao ratsy izany fa tena nizakany nataony tsara ain'Andriamanitra. Ary maninona ianao kosa raha ohatra ka mba manao ny tsara, raha ohatra ianao ka mino n'Andriamanitra, nahoana ianao no tsy mety mino hoe tsy afabela ianao fa tsy maintsy migoaka ny tsara nataonao anao dia ny finoanao an'Andriamanitra, na ratsy na tsara ataontsika izany tsy afabelitsika fa tena hitan'Andriamanitra. Dia ozy le bokin'ny Jeremia teo manao hoe fa izao no lazain'i Jehovah ozy izy, miobi amin'ny fifaliana ho an'ny Jakoba ozy izy ary mifalia noho ny amin'ny lohan'ny firenena. I Paoly ry havana dia nanazavanyizany mihitsy ny eo amin'ny Kolosianina toko voalohany ka ny 9:20 dia zava-miafina ozy izy le voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olona masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo. Ianao zany zao ry havana mandehandeha eny ianao tsy irery ianao fa misy Kristy ao anatinao,
Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana, izy no lohan'ny firenena, izy no miado anao a, izy no miambina anao a, ary izy no mitaridalana anao. Zava-dehibe loatra izany zavatra any ry havana. Jereo tsara ny fitiavan'i Jesosy ry havana, fa tsy vitany hoe zasy ianao izay efa mino azy ihany, lefa zanak'Andriamanitra ihany, fa na dia ny olona mbola tsy mivavaka, tsy mahafantatra azy io ary dia tena miantso izy. Voalaza amin'ny Apokalipsy 3 zany 9:7 sy ny 12 manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ao izy ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia manino? Hiditra ao aminy aho. Izay Jesosy le ao anatin'le olona izay rehefa mamono varavarany fonao ianao hoe diran'i Jesosy hoe za koa Jesosy za koa mba tofisan'ny zanak'Andriamanitra, dia lasa filohan'ny firenena, filoham-panjakana, fanjakana lanitra, ny fanjakana lehibe indrindra manerana ny tany, tsy ny fanjakana frantsay na ny fanjakana malagasy na amerikanina, fa ny fanjakan'i Jesosy Kristy ao anatintsika. Tany am-pianarana izay fa iny ry havana dia gaga be mihitsy izay fa niara-nianatra taminay ny zanaka manamboninahitra anankiray tamin'ny tafika malagasy, dia misy garde de corps manatitra sy maka azy ary miambina eo hatrany am-pianarana traiza no itoerana misy azy anio zanak'ilay manamboninahitra io sao dia sanatria misy mamono izy sao dia sanatria misy mankakirina izy na sao dia sanatria manino izy dia voara-mason'ilay garde de corps daholo zay toerana rehetrarehetra misy azy. Ianao ry havana, tsy hoe zanaky ny manamboninahitra eto tany ianao, fa zanaky ny manamboninahitra any an-danitra ianao. Maniraka ny anjeliny Jehovah Andriamanitra mitobo manodidina anao. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina, hoy ny Exodosy 4:12 ka ny 4:12. Jesosy Kristy no miady anao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao ray manontolo. Tsy rery ianao, mahiry zaza matahotra mihitsy ianao, mivavaha ianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe nahoana no miteny ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny rariny tokony ho tsy ry havana, aza kivy zany mihitsy ianao. Esory aminao mihitsy izay mety ho akiviny fa ao anatinao Jesosy misy Andriamanitra velona ao anatinao izay mihaino vavaka anao mampahery anao, mamonjy anao amin'ny lafan'ny fiainana rehetrarehetra, dia mahery izy ianao aza matahotra fa izy tiany azy aza hatramin'ny farany.